Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy Radio. Miraha firam-baovao ho an'i Jehova, miraha ho an'i Jehova ary tany rehetra, miraha ho an'i Jehova misaora ny anarany, lazao isan'andro isan'andro ny famonjena mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana nataony. Fa lehibe Jehova ka miendrika ho deraina indrindra sady matahotra, fa ambonin'Andriamanitra rehetra, fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehova no nanao ny lanitra. Ivavaka isika hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra izay any an-danitra, atolotra anao midera sy ny voninahitra ry ilay Andriamanitra ankehitriny sy taloha ary no avy, ilay Andriamanitra tsy voafetra ny toerana sy ny fotoana fa afaka miasa amin'ny fotoana rehetra any amin'ny toerana rehetra. Ka n'aiza andrenesana an'izao fampianarana izao, anarahana an'izao onjam-peo izao, dia aoka Tompo malalo mba hisy ny fanatrehanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrinytsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana Fanompoam-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firariantsonay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika, hiaraka anao ny hira fa 7:30, hira laharana fa 7:30, midera ny anaranao.
Manasa antsika handray ny baibolitsika ka hanokatra izany ao amin'ny bokin'ny Josoa. Josoa toko voalohany vakiantsika ny andinin'ny fahaenina. Josoa toko voalohany ny andinin'ny fahaenina. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mahereza sy matanjaha fa ianao no ampandova ity firenena ity, ny tany izay niainanako tamin'ny razany omena azy. Ho tahinana izany teny izany asoantsika tsirairay avy. Amen. Manasa antsika nondrika ny lohantsika hiaraka hivavaka isika. Ry Rainay eo izay ny an-danitra, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra noho ny karakarahanao anay tsirairay avy nandritra n'iny enemana lasa iny. Nampianao izahay tamin'ny asa mandra rehetra, nampianao izahay tamin'ny karakarana ireo zavatra maro samihafa, narovanao indrindra tamin'ny loza sy ny atambo maro samihafa. Isaorana mandrakariva ianao, mbola nanome anay ny fofinaina afaka manonona fiderana ny anaranao ankehitriny. Amin'izao sabata anao masina izao Tompo, izay sabata anaterahanao fanasitranana dia mivavaka manokana izay anatin'ny fatoran'ny aretina ankehitriny. Jesosy malalo, meteza ianao hikasika azy ireny, meteza ianao hitsidika azy ireny tsirairay avy, mety any an-trano izy ireny, mety any amin'ny toerana fitsaboana izy ireny amin'ny hopitaly, mety any amin'ny toerana maro samihafa izy ireny. Jesosy io, azavelanao irery izy, azavelanao kivy, fa ataovy mitraka, ataovy manantena fa ianao dia eo anilany hanala ny fanahintainana rehetra hanomeza ny fanasitranana izany. Toy izany ihany koa Tompo malalo izay ao anatin'ny olana sy ny atsarotra maro samihafa, alefa n'ilay ratsy ankehitriny dia mivavaka manokana Tompo ho an'izy ireny, mba hositraninao, hahafahanao anatin'ny toe-javatra izay misy andalovana izy ireny. Ataoko izay fa hanome voninahitra ny anaranao izy ireny rehefa tonga izay fotoana izay, hatonga n'izany fahazahoana ny fahafahana sy fahazahoana ny vahaolana rehetrarehetra avy aminao izany, hanome voninahitra ny anaranao avy ny tsirairay avy. Matoaka izay fa omba sy tahanay ianao mandritra ity sabata anao masina ity,
dia manokana ny mpitondra ny teninao ianao no hanome nositra masiny fananao masina ho azy tonina vavaka aminaran'i Jesosy. Amen. Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny Pasteur Ernest Andriamparantsoa dia andehantsika hiaraka eno an'ity irairay ity. Irairay niarahany anampiara-peo ampahirizana antsika ao anatin'izao ady sarotra izao. Mahiriza Daoty. Indraindray toa tsy ahitana mazava maizina ny fiainanay ato sy korontana lava tsy tizay alay ny anina tsy miditra mbava tsy sitarainanay azina to mila tsy sava tsisy farany Tsara ianno iarana amin'Andriamanitra faniratsiko ampafiriniza mono efa mafy niaretany Jesosy atanjao ny fino Andriamanitra rino farany tabatabaniza tany zao tsy azo enona Androany tsika naomba na mijaly sy mitarina ma ianao tsire isy arivo lavakavananao na linalina lavakaby Andriamanitra ndeha iaranao fa matoky tsy nitsara iano iarana amin'Andriamanitra fa apafiriniza mono efa mafy niaretany Jesosy atanjao ny finona Andriamanitra inona farany tabatabanizo tanjao tsy azo enona Misy afaka mandrisy an'Andriamanitra na iza sy miova ny heriny mbola marina teniny lay Andriamanitra namorony izao rehetra izao izy ombanao Mahireza mivavaka fa tsy miova Andriamanitra zay mino azy halleluja tsy mbola rezy mahireza mivavaka jereo ny lanitra zanany ianao tsy maintsy mandesy ao anatin'ny mivavaka no manitsitra ny heriny Andriamanitra ao anatin'ny mivavaka no anetsehan'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra azy manompo Andriamanitra tsy miovitsy manompo Andriamanitra mahitsy ary afaka andrava zay mety mana tsy resy ny fiainana apekady mivavaka fatary fa manetsitra ny herin'Andriamanitra ao anatin'ny mivavaka
mivavaka fa tsy miova ny herin'Andriamanitra. Ry ava-malala amin'izao ora sy fotoana izao dia hiresaka hatrany isika ao amin'ny bokon'ny Josoa. Mahatonga isafidy manokana ny seriana toriteny zany avy ao amin'ny bokon'ny Josoa dia no le izy manomana ny vahoakan'Andriamanitra hiditra ny tany Kanana tamin'izany fotoana izany. Ary hiverenantsika hatramin'ny voalohany mihitsy izy ity satria tamin'ny farany zany dia tonga dia ohatrany hoe any amin'ny toko 15 fa andeha hiverina any amin'ny Josoa toko voalohany mihitsy isika dia anomana antsika ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra amin'izao mantsy ny zanak'Israely ara-panahy ry ava-malala dia mizotra makany amin'ilay Kanana vaovao, ilay Jerosalema vaovao ary izay no mahatonga antsika hoe raha misy boky anisan'ny manomana ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra, misy fampaherezana, misy lesona maro samihafa dia ny bokon'ny Josoa zany no anisan'ny hoe manomana antsika ny amin'izay ka tsika olona vonona andeha ho any amin'ny fiainana mandrakizay efa handovan'ilay tany Kanana, io ihany koa ny hatrehana ny ady sy ny problème rehetra amin'izao fotoana izay efa miha-mahakaiky ny tany Kanana izao dia tsara indrindra ny miverina amin'ity bokon'ny Josoa ity ka izay no mahatonga hoe hiverina hatramin'ny voalohany isika ka androany zany dia ny bokon'ny Josoa toko voalohany no andraisantsika fampahirezana dia izao ny tenin'Andriamanitra eto zany Josoa toko voalohany. Ny omanan'ny Josoa sy ny olona hitany Jordana. Ary rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehova dia hoy Jehova tamin'ny Josoa zanako Nona mpanompo Mosesy, efa maty Mosesy mpanompo ko mitsangana mitany ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely. Zay zany aloha ny zavatra nisy. Eto zany ny point voalohany dia zao hoe mandalo transition. Mandalo transition zany zao ny zanak'Israely avy amin'ny Mosesy mandeha makao amin'ny Josoa. Ary enjana ny Josoa eto satria maty ny mpitarika, maty ozy izy ny mpanompon'i Jehova ary Mosesy izay tena hoe resahan'Andriamanitra fasafasy, Mosesy izay tena niova koa aza namirapiratra tany an-tendrombohitra, Josoa moa niaraka taminy ihany koa rehefa naka ny 10. Zany rehetrarehetra zany zany tena hoe ambony be mihitsy na ny ositra na ny experience na ny zavatra rehetra momba Mosesy zany na ara-panahy indrindrandrindra ny fitariana ny leadership an'izany Mosesy zany ka Josoa zany eto dia ametraka ny tongony ihany koa ao anatin'ity kiraro be amin'ny Mosesy izay moa ilay fomba filaza azy amin'ny teny vahiny hoe ahoana zany zao fa anao izy no anomboka hitondra ny reto zanak'Israely reto dia eo amin'ny fiainana zany ry ava-malala dia misy transition tsy voatery ho lasa Mosesy avokoa ny olona rehetra nao tahaka amin'ny Mosesy vao afaka manao zavatra fa ianao zany dia nomen'Andriamanitra personnalité manokana, ianao afaka manao zavatra miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fampanantenana izay ataon'Andriamanitra. Ka zay zany ny zavatra anankiray hoe tena isaorantsika ny tompo noho ity bokon'ny Josoa ity izay mampianatra hoe nizaka vonona ny aminao zavatra lehibe miaraka amin'Andriamanitra ka hiantehatra amin'ny teny fikasana dia afaka miasa mahery amin'izany olona zany Andriamanitra satria Josoa eto izay mihevitra ny tenany hoe somary ambanimbany kokoa mpanompo ny Mosesy fa izao tsy voatery ho lasa Mosesy izy fa izy manana ny maha izy azy manokana ary zasy ianao ihany koa dia manana ny maha izy atsika. Tsy voatery hitovy amin'ny raha anina, raha koto sy raha be tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao fa ianao dia olona manokana mihitsy ary zay no hoe mila ifikiranao zany fampahirezana lehibe zany hoe na dia misy aza ny transition eny amin'ny fiainana eny dia tadidio ihany koa zany zay le hoe mampita ny fanilo amin'ireo zay taranaka mandimby ireo tanora rehetra misy lesona lehibe ihany koa eto hoe mpanompo zany Josoa dia nahazo ny anteherana afaka natao responsable mihitsy izy ry tanora malala naiza ndrenesana zany afatra izany dia tadidio hoe ianao ny Josoa vaovao tsy voatery hitovy amin'ny
ny olona hafa zay talohanao zay manana traikefa tsy voatery hitovy amin'ny dadanao fa ianao dia manana ny maha izy azy anao manokana ary rehefa vonona ianao dia mahazo an'ilay ositra sy fanomezam-pahasoavana zay takina amin'iny saison zay andalovanao iny ka dia mahireza indrindra. Zay zany ny point voalohany mandalo transition foana ny fiainantsika indraindray ary Andriamanitra no miditra antsehatra amin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ny zavatra manaraka dia zao rehefa ny zavatra faharoa zany dia ny teny fikasana zay omen'Andriamanitra dia le hoe ny tany rehetra zay ho diavy ny faladianareo sy dia homeko anareo araka zay voalaza tamin'ny Mosesy hatramin'ny efitra sy iry Libanona iry ary hatramin'ny olo-lehibe dia ny Eufrata, ny tany rehetra izay any Etita ka hatramin'ny ranomasina lehibe indray fa no taninareo. Tsisy olona ajanona eo alohanao amin'ny andro rehetra iainanao tahaka ny nombako ao Mosesy, nombako anao koa ary tsy andao anao aho na afoy anao aho. Mahireza sy mahatanjaka. Io zany rehefa avy eo satria zay lohatenin'ity toriteny ity hoe mahireza sy mahatanjaka. Fa eto aloha dia le hoe ny teboka faharoa zany dia le hoe misy teny fikasana. Ny fiainantsika io zany rehefa mizotra makany amin'ny tany Kanana raha lasaina bavy malala dia misy teny fikasana zay omen'Andriamanitra ary ny teny fikasana dia ao anatiny foana ny eny. Ka rehefa miteny Andriamanitra manao hoe omeko anareo ny toerana rehetra, omeko anareo reny ny zavatra diavin'ny tongotrareo reny, dia omen'Andriamanitra izany. Inona ny zavatra tadiavinao zany zao? Omen'Andriamanitra anao zany. Mety mitady vady ve ianao ranabavy, mitady vady ve ianao rahalahy, mety ihany koa ve ianao mitady asa ve ankehitriny, mety ihany koa ve ianao mikatsaka ny fahamarinana ka te hiroso misimisy kokoa amin'ny ara-panahy. Ho azonao zany zavatra satria ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao anatiny eny ary ho tanteraka izany teny fikasana lehibe izay omen'Andriamanitra izany. Ka ninona zavatra angatahan'ny mpanompony dia efa ao anatin'izany ny teny fikasana. Ny toe-javatra rehetra izay lalovantsika sy iainantsika io raha lasaina bavy malala dia misy teny fikasana daholo ary misy foana ny tenin'ny tompo izay milaza aminao ny amin'ny zavatra rehetra izay tokony atao. Ka dia mila mifikitra amin'izany teny fikasana zany rehefa miteny izy hoe omeko anao reny, tsisy olona mihitsy ajanona eo anoloanao. Mety misy olona ve eto amin'izao ora sy fotoana izao, miaino amin'izao fotoana izao, mety mieritreritra hoe tena ataony fahavalo mirehatra, fanenjehana, ataony mpiara-miasa, ataony patron sy ny sisa. Fa ankehitriny dia mitrakafa tsisy olona ajanona eo anoloanao. Mety misy trosa mila alovy aminao, mety misy zavatra izay manongejana anao, manahirana anao ve amin'izao fotoana izao dia te hilaza aminao mihitsy androany fa amboatra lalan'Andriamanitra ary na dia efa tena hoe zavatra loza sy atambo mihitsy aza ary efa zavatra hafa mihitsy ny mety ho conséquence an'ilay izy, eo mihitsy ny fidiran'Andriamanitra antsehatra. Mino fa afaka manao an'izany ny tompo ary afaka manandratra anao mihoatra ny zavatra rehetra araka ny voalaza io. Tsy voatery Mosesy irery no iasan'Andriamanitra fa mitady Josoa koa Andriamanitra. Misy Josoa be dehibe izay mandrehan'izao afatra izao. Ianao ihany koa rahalahy, ianao ihany koa ranabavy, ianao ny Josoa vaovao izay mahazo an'izany teny fikasana izany. Ny zavatra fahatelo dia izao hoe misy ny commandin'Andriamanitra. Eto zany Andriamanitra dia anomeny commandement an'izay. Dia ahoana ozy izy ny teny satria eto io zany ny tena tiako tsindriana mafy mihitsy eto amin'ity andininy fahafito. Koa mahireza sy mahatanjaka tsara ianao, hitandremanao araka izay lalàna rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoka anao, aza miala amina ao amin'ny ankavanana ao amin'ny ankavia mba hambinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Eo zany ny zavatra tena anisan'ny mahafinaritra aho hoe ry hava malala, mahireza sy mahatanjaka. Mety misy zavatra ve atrehanao ankehitriny, mampahery anao zany teny zany, mampahery anao ty teny Josoa ao amin'ny bokin'ny Josoa ty manao hoe mahireza sy mahatanjaka. Tiako be le amin'ny teny anglais hoe be strong and courageous. Zany hoe tena manomboka eto zany ianao dia tena hoe matanjaka. Ianao mihitsy zany no
mila ihany koa hoe mitafy an'izany hery rehefa miteny ny tompo hoe mahereza de tonga ianao de mitsangana mihitsy ary hoe vitanao io afaka manao zavatra lehibe. Be strong. Tena hoe intelo no itenenan'i Jehova an'izay ao amin'io chapitre 1 io zany de le hoe mahereza sy mahatanjah. Ary rehefa miteny an'izay Andriamanitra miaraka amin'izay ny hery rehetra zay ilainy ary matoa veriny intelo le izy de tsy mila tahotra mihitsy zany rehefa manao zavatra indrindra amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara zay rehetra voakasika an'izany dia aoka tsy atahotahotra mihitsy efa tonga aminao ny teny hoe mahereza sy mahatanjah, efa tonga aminao hoe mihetseny dikan'izany. Midika ihany koa zany hoe mila mandroso any aloha dikan'izany hoe mahereza sy mahatanjah zany, tsy mijanona fotsiny hoe nahazo an'izany teny fikasana izany de eto Jordanina fotsiny misy rano be indray zay tsy maintsy ampitana eo raha lasa anabavy malala. Inona no atao sahirana Joshua? Ahoana ny ampitana an'ireto vahoaka rehetrarehetra reto? Fa eo Andriamanitra manao lalana, tsy maintsy misy Jordanina zay hitana aloha. Ary efa niteny izy hoe mandrosoa, mandrosoa ianao ary aoka anana an'izany hery izany. Aoka ihany koa tsy hisy mihitsy ny fisalasalana ao anatin'ny hoe mahereza sy mahatanjah io zany de misy koa ny hoe miala aloha ny tahotra. Tena hoe tsy misy tahotra mihitsy ianao. Faharoa manarakaraka an'izay miala ny aiasy ny fisalasalana rehetrarehetra na manahoana na manahoana dia aoka zany androso mandrakariva ihany koa. Zay ihany koa zany mbola point ao anatin'io. Ka manoloana an'izao fiainana manahirana sarotra zao zany de ilaina mihitsy zay teny zay hoe mahereza sy mahatanjah raha lasy anabavy malala. Aza misy fisalasalana rehefa miaraka amin'Andriamanitra, mety misy zavatra tena manjavozavo aminao ny amin'ny hoavy, mety tsy azonao mihitsy hoe ahoana ary ny anaovana an'ity zavatra ity, fa eo mihitsy ny tompo no miteny hoe mitsangana, mitsangana mihitsy ianao, aoka tena hoe atanjaka satria Andriamanitra no efa mialoha lalana. Ary efa niteny izy ery amin'ilay andininy ambonimbony ery manao hoe omeko anao daholo zao toerana rehetra izao, omeko anao. Ka inona indray mbola mampatahotra ny Joshua? Fa mbola tian'Andriamanitra ho confirmer ry Joshua, aza matahotra ianao ny confirmer ny telo mihitsy hoe mahereza sy mahatanjah. Ka izao miatrika zavatra be dehibe sika eo amin'ny fiainana. Ety andalana makany amin'ny tany Kanana de tonga aminao ihany koa zany raha lasy anabavy malala ny hoe mahereza sy mahatanjah ianao. Aza matahotra na mivadi-po fa efa momba antsika Andriamanitra ary anome izay rehetra ilaina ny amin'izany. Ny zavatra fahaefatra de ny hoe aoka ahoana ozy izy eo amin'ny andininy eo amin'ny andininy fahavalo aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity ary saintsaino andro manalina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo. Tsy efa nandidy anao fa mahereza sy mahatanjah, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra amin'izay rehetra alehanao. Tiako be zay le hoe ity boky ity de aza esorina aminao mihitsy io, aoka ombavanao mandrakariva. Ny herintsika raha lasy anabavy malala, ny tanjaka sy ny fandresentsika de amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ilay boky. Ny Baiboly moa zany marimarina kokoa, ny boky ny lalàna ho izy ary manome toerana lehibe mihitsy mikasika ny lalàn'Andriamanitra ity voalaza eto ity. Ka izao ny boky ny lalàna zany, ny momba ny lalàn'Andriamanitra rehetra dia tena zava-dehibe eo amin'ny fandresena zay tokony ho azo. Tsy hoe mandeha ho azy zany ny zavatra rehetra fa ity momba ny lalàna ity de tokony hoe atao tsenjery. Ny dikan'izay zany de hoe mila meditenao mihitsy le izy, mila meditenao mihitsy momba ny soratra masina isan'andro san'andro. Ahoana moa ny afahanao mahay tsenjery mihitsy? Zay zany le tena voalaza eto hoe tena ny mandritra ny andro aman'alina mihitsy. Amin'ny teny anglisy izy de hoe meditate on it day and night. Midika zany zay fa hoe na andro na alina de inona foana ny saintsain'ny Joshua. Move mba tena lasa ohatr' zany mihitsy ny fandinianao soratra masina raha lasy anabavy malala. Move enao tena mandinika ny soratra masina, mamaky ny soratra masina, mianatra ny tenin'Andriamanitra. Move enao mahazo hery avy amin'izany ka tsy vitany miaino fotsiny zany isika fa tena raiso mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ho lasa fiainanao, ho lasa tena sakafonao mihitsy. Zay no mahatonga ny mpaminan'Andriamanitra aza miteny mihitsy hoe hitako ny teninao izy ka nohaniko
ary dia hoanina mihitsy zany ny dikan'izay de mihoatra lavitra ny finananao sakafo ny vary sy mofo sy zay sakafo hoaninao fa mihoatra n'izany hoe tena aoka ho tena meditena saintsay no mandrakariva andro amanalina izany ny tenin'Andriamanitra no vato fantsika lehibe ho atsika. Raha misy aza ny tafiotra mafy zay mandeha ny rivotra sy ny oram-baratra de zao hoe ny fiainana zay eo ambony miorina eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahatonga anao tsy ho voahozongozona mihitsy. Na manahoana toe-javatra sarotra mety misy ireo zay fahavalo manodidina araka ny voalazy eo satria isy tanàna be dehibe zany zay olalovana mandra-pahatonga ny tany Kanana de tsy maintsy hiady fa inona ny teny fikasana sy ny fiarovana tsy ny sabatra na ny lefina na ny fahaiza miadin'ireo miaramila ny zanak'Israely fa ny tenin'Andriamanitra izany. Zay zany lay hoentina mandresy sy lay hoe lalàn'Andriamanitra mihitsy ny tena zava-dehibe. Ka eto zany de zao hoe zay point fahaefatra zay anisan'ny lakle goavana. Ka isika am'izao zany de zao hoe aoka tena ilona ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika fa zay ihany ny tsy ambaratelo. Movy ianao manokana fotoana anaovana méditation personnelle zany lesona lehibe avy amin'ity bokon'ny Joshua ty. Tsy hoe mandeha fotsiny makany tany Kanana fa misy zavatra zay andrasana aminao. Nasa tsy mitombo ny finoana de avy amin'ny toroteny ary ny toroteny de avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Arakaraky ny torianao teny de mitombo ny finoana, arakaraky ny enaranao ny teny dia mitombo ny finoana. Ka za zany de tsy misalasala mihitsy raha mbola misy fotoana fahana mitoroteny mbola mandefa ny afatra satria tsaroko mihitsy hoe mitombo ny finoako miha matanjaka miatrika an'ireo zavatra sarotra amin'izao fiainana ankehitriny zao. Ry havana mba tiako tahaka an'izany mihitsy ianao, tsy zany tampitrohatra fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy nefa milaza eto manao hoe aoka ho tena ho saintsainao andro amanalina ary aoka ianao andeha araka an'izany. Indraindray zany tsika mamaky an'ilay teny, indraindray tsika tena manao méditation fa izao tsy voahova an'le teny. Eo koa zany de problème anankiray le hoe ianao tsy voahova an'le teny. Rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra dia mila voahovana zany tenin'Andriamanitra izany, mila kasihan'ny tenin'Andriamanitra satria sabatra roa lela io ka mamantatra hatramin'ny fisainany foa tena hoe afaka manavatsava ny anatinao manova ny tenin'Andriamanitra ry havana. Io tenin'Andriamanitra zay lazaina eto io dia mahasoko fampianarana fantsiana zay diso fitezana amin'ny fahamarinana. Ka tsy hoe enarana fotsiny le izy, mianatra lesona ianao, mianatra manao fiambenana ianao, mamaky an'izao boky rehetrarehetra fanahy faminaniana sy ny sisa zao, mihaino toroteny ianao tonga isan-kerinandro any am-piangonana fa ny problema anao tsy voahova an'ilay teny de zero ihany ny zavatra zay atao anatin'izay. Mila voahova an'ireny teny reny raha misy afatra toroteny zay miteny zavatra aminao ka hitanao hoe tsy nampisy ovananao mihitsy le izy, mandeha ihany ny volana sy ny taona, tsy niova mihitsy ny fiainanao. Misy olana zany ianao fa tsy voahova an'ilay teny kanefany efa io teny io mihitsy no mamantatra ny ao anatinao, io no manafaka anao. Zay nge le hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana de ny tenin'Andriamanitra zay fahamarinana rehefa miditra ao anatin'ny olona anankiray de mbola tenen'i Jesosy ihany hoe ny marina ozy izy no anafaka anareo tsy ho andevo. Inona marina? Ny tenin'Andriamanitra ny marina. Ka noho izany ny filazan'Andriamanitra amin'ny Joshua zany hoe meditate on the word, tena hoe vakio isan'andro, mediteo mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Fa be dia be hoany tsy miova ny toetra, ny fiteninao tsy miova nefa ny tenin'Andriamanitra efa milaza hoe ny teninao no anamarinanao, ny teninao ihany no anamelohana anao. Ianao nefa mbola mifosa foana, ianao nefa mbola miteny mandratra foana. Inona ny dikan'izany? Ianao efa tenenina hoe tsy mahasoa reto zavatra eto, ny tenin'Andriamanitra nefa miteny hoe zao tsy azo hoanina, ty no tokony hosotroina sy ny sisa. Ianao mbola tsy voahova an'izany teny zany ihany. Ny tenin'Andriamanitra de milaza mifamelah heloka, mifankatiava ianareo, ny afantarana fa mpianatra ianareo dia raha mifankaty, raha azo atao dia aoka hiavana amin'ny olona rehetra. Ianao nefany mbola tsy miova ihany na de efa heninao isan'andro. De io koa zany arakaraky ny expérience hitako koa zao amin'ny olona de zao hoe rehefa ela be ny olona tsy mitoriteny na ela be ny olona tsy manao fampianarana momba ny tenin'Andriamanitra na hoe tsy manao asa fitoriana mizara ny fahamarinana amin'ny olona de ny problème na ny toetrany aza lasa tsy miova koa. De ao anatin'izay ihany koa zany satria
tsy mitory momba famelan-keloko izy, tsy mitory momba an'ireo lay hoe ahoana ny tokony fiainana maha-kristianina sy ny sisa. Ela be tsy nitory an'izany le olona, de ny hafa rana izy aza manadino ary tsy afaka mamela ny eloko ny hafa mihitsy, ary tsy afaka mihitsy mampiatra amin'ny matitoko fa 20 ohatra, satria ela be anao tsy nitory teny, tsy manao asa fitorenao, tsy mampiavana ny olona amin'Andriamanitra, tsy zavatra ataonao mihitsy. De ny problème na ianao aza manana olana ara-panahy amin'izay fotoana izay. Zay no anisan'ny mahazava-dehibe ka anindriko tsara mihitsy hoe misy dekan'Andriamanitra matony teny hoe saintsaina andro aman'alina na matory aza ianao zany, de ohatrany hoe saintsainao tena ataony Josoa tsenjery mihitsy hoe inona daholo moa zany reny zavatra rehetrarehetra reny, ka de hoe io ny tsy ambaratelon'ny fandresena izay omen'Andriamanitra zany, de io lay hoe fisaintsainana fandehanana mahitsy amin'ny lalana izay efa nisoritan'Andriamanitra tahaka ny tamin'ny Mosesy zany. Ka eto zany ry hava-malala dia miatrika zavatra betsaka isika amin'izao fotoan'andro izao, ary be dia be ny zavatra goavana izay mety ho atrehana, satria ngeza ihany koa ny tany Kanana izay ho ale toerana mahafinaritra, toerana tsara, tena mahavokatra, ary ny averimberin'ny tenin'Andriamanitra hoe tondra dronono sy tantely. Hitantsika tamin'ireo lay olona izay mitondra ny ino izy teo, ny voandalana avy any, hoe tena tsara zany toerana izany, ka raha zavatra tsara sy lehibe sy goavana no omen'Andriamanitra izay efa hita soritra tsy moramora zany raha mbola tia ampitany Jordana isika, de zao hoe hita soritra teny fe goavana. Ka noho izany mety tsy moramora ihany koa ny azahoana zavatra goavana, fa ny fandresena kosa de efa nomen'Andriamanitra ho an'ny zanany tsirairay avy. Mbola mety tia ampitany ranomasina mena isika izao, ny sasany mety efa iny Jordana, efa hipitany ony Jordana, ka izao hoe ho tafita soamatsara isika voninahitr'Andriamanitra. Ny teny ho anao androany amaranako azy de zao hoe mahireza sy mahatanjaha, aza matahotra na mivadi-po eto amin'ity fiainana izay mandalo ity, ny aretina, ny tsy fisiana, ny olana maro samihafa izay tsy maintsy atrehanao, de tadidio fa efa nomeny Tompo hoe mahireza sy mahatanjaha, fa kely sisa dia hitan'ny Jordana isika, ary dia toizantsika foana ty bokin'ny Josoa ty, satria andalana makany amin'ny tany Kanana ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Hivavaka isika. Fanamasina misaotra satria tsara izany teny zany. Matetika ny tantara ohatrany efa fandrena izany, fa averinao indray satria mety mbola tsy voaova izahay, mety efa kivy sy ketraka izahay. Tonga ny teny mahireza sy mahatanjaha, misaotra Jesosy ny amin'izany teny lehibe izany. Aoka ny mpanomponao rehetra nizaniza mba samy andeha amin'izany teny fikasana izany, ka ahery sy atanjaka indrindra eo amin'ny ara-panahy. Mitahiny onjam-peo, mitahiny mpikirakira rehetra, ny teknisianina rehetra izay mikely aina fatratra mizarana izany afatra izany manerana n'izao tontolo izao, dia ianao mihitsy tompo malala no hita manokana hikasika ny fiainan'izy ireo. Ireo rahalahy sy rabavy izay mandreny afatra koa dia mivoaovana izany teninao izany, ary manomboka izao dia mba hanao zava-dehibe izany dia makany amin'ilay tany Kanana izany. Ho tody soa avokoa ne izay rehetra, voninahitra ao, ary ara-idera sy ankalaza ny anaranao, miaraka hira ny firahan'i Mosesy eo amin'ny ranomasina fitaratra ndray andro any, na dia tsy mifankahita eto aza izahay, dia eny amin'ny vavahadin'ny lanitra ny rendez-vous. Ka misaotra Tompo fa ho tanterahanao izany teny fikasana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy mahery raha lasy anabavy malala, mahireza sy mahatanjaha. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary
ny fanirianay moa zany eto amin'ny Hopefy radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana Fanompoam-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Hopefy radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony Pasteur Ernest Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo ary izao moa Nansiara Zakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narahinao teo Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity. Azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/Fanompoam-pivavahana.